Andriamanitra manakariva ho anay ray nahary ny lanitra sy ny tany nidera ny laza ary ny voninahitra mandrakizay fa ny fahasoavany avy amin'ny alalay izany lahatokana dia Jesosy Kristy dia tompony ambonao ka rehefa manazava ny fisainana ny fanamasina dia tsapa fiadananao izany fiadanana izany dia tononao amintsika tsiraray avy ampifaliana indray no iara-bananao izay manaraka izao fotoana izao ary ny firariana lalina dia ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fanahinao masina anazava amin'ny fisainanao afantaranao ny sitrapon'Andriamanitra. Mbola toizantsika ihany ny mahakasika an'ity finoana tezitry zava-dehibe io no iankinan'ny zavatra rehetra satria araka ny ambara zany dia izao hoe ny zavatra tsy hitan'ny maso amin'ny finoana no anekena azy. Ary hitantsika teto fa ny finoana zany dia zavatra mazava tsara. Overitsika andre mandeha ilay fanazavana ny famaritana izany, famaritana ny finoana. Izao no ambara ao amin'ny Hebreo. Hebreo toko faha 1:10. Hebreo toko faha 1:10 dia vakitsika ny andininy fa ny andininy voalohany zany. Izao no voalaza ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina. Ny fahafahana mino efa ao anatintsika. Dia io fahafahana mino io zany tanterahana amin'ny hoe fahatokiana. Ny fahatokiana izany dia izao raha miteny ny olona anankiray hoe mahatoky dia mazava tsara ao an-tsainy ny hevitra izay. Ny mpanjakan'izao famazinan'izao zany miezaka manajamba ny masom-panahintsika amin'ny zavatra avy aty ivelany. Ary izay moa no ibaikoan'ny toe-javatra antsika. Ny fanapa-kevitrika matetika amin'ny zavatra hitan'ny masontsika izany. Izay le hoe manaitra. Raha vao taitra zany ny olona na dia tsy ao anatin'ny programany aloha dia lasa fanapa-kevitra ho raisiny ilay izy. Ary ny zavatra taitra raisinao amin'ny fahatairana nefany tsy nisy fandinihana, tsy nisy fieritreretana araka ny ambarantsika eto foana dia izao ny fiasan'ny tiato-dohantsika ity dia izao mandray hafatra izy. Ary rehefa raisiny ny hafatra dia eritreretiny na saintsainy ao. Rehefa saintsaina sy eritreretina ny zavatra anankiray dia mihamazava. Ary rehefa mazava tsara ao an-tsaina izany iny dia miteraka ny antsoina hoe faharesen-dahatra. Rehefa resy lahatra vao mandray inona fanapahan-kevitra. Dia izao zany rehefa resana zany ny finoana io araka nambara eto foana hoe tsika tsy tena mampiasa finoana intsony fa amin'ny zavatra hita amin'ny maso dia izay indrindra le hoe ny finoana dia fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina. Izany hoe mazava tsara ao an-tsainao zany ny zavatra anankiray mazava tsara ao an-tsaina dia apetraka ao amin'izay le izy ho fanantenana. Ka ny fanantenana ny zavatra ho tanteraka fa tsy hoe mijanona ho fanantenana io fotsiny io. Ary izay mampitonga ny toy ny manao hoe fanehoana ny zavatra tsy hita. Io zavatra antenainao io tsy mbola hita amin'ny masonao io. Fa izao kosa efa sehonao sahady. Raha ndray ohatra zany izao dia izao efa mazava tsara zany ny toe-javatra amin'izao fotoana iainantsika izao. Ny olona anankiray rehefa manao makety izy dia ny makety anie zavatra izy io zavatra eritreretiny aiza ao an-tsainy ao. Zay ty sary ty. Fa eo amin'ny lafin'ny kristianina izany tsy azony izy io. Fa raisiny ara-tsaina fotsiny fa tsy tanterahana. Zay mampatonga ny hoe resahana ohatra ny fifankatiavana fa tsy voaraina. Fa jerena fa fankalana no hita eo. Resahana ny hoe tokony hifanaja. Fa ny zava-doza dia atao anatin'ilay kristianina mihitsy misy fanankianana mahery vaika. Tsy azo zany izy io. Noho ninona? Noho ny fomba fanehoana azy. Misy an'ity teny ity izay hovakiana. Maro ny mihevitra fa ny atao hoe manam-pinoana lehibe dia ny fananana fatra-betsaka amin'ny fanamasina. Ary koa tsy mba manana finoana izy raha tsy mbola mahatsapa ny herin'ny fanamasina. Ny olona toy izany dia manafangaro ny finoana amin'ny fitahiana azo amin'ny finoana. Zany izao zany.
tsy mampiasa finoana intsony ny olona fa mitady ny vokatry ninona vokatry ny finoana nefa ny finoana no miteraka an'iny lasa lay toe-javatra indray zany zao ny voka-javatra no mitarika azy fa tsy ny antony mahatonga an'izay dia izay mampatonga n'lay ny teny manao hoe isika zany a dia tsy mandeha amin'ny fahitana fa amin'ny finoana zao ny ambaran'ny korintianina 2:5 korintianina 2:5 fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana ahoana ary no tena ananana any finoana io mihevitra mantsika fa atsika le finoana tsy atsika nao vinanao vina io fa ndao raisitsika ny teny ao amin'ny romanina raisitsika ny teny zany ao amin'ny romanina 10 romanina 10 andeniny 17 koa ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny kosa avy amin'ny teniny Kristy eto zany dia misy zavatra mifangaro maro zany mihevitra fa hoe ny atao hoe toroteny a dia ety amin'ny polipitra fa ny teny rehetra izay eninao dia inona avokoa ireny toroteny avokoa ireny raha vao misy teny eninao zany dia toroteny ny feokira izay enonao dia efa inona avokoa ireny mampiditra afatra avy any aminao ny tanora mantsy a mihevitra izy fa na tsy fantany ary ny teny ny amin'ny hira izay tiany iny a dia veriny hoe tsy misy vokany misy vokany ny teny zany a ao amin'ny atodoha io zany a ny teny tonga dia fantany ohatra zany misy tanora anankiray mihira amin'ny teny anglisy izy fa lay teny ao anatiny iny manimba amin'ny fomba fisainana fa tsy azony satria tsy mazavany satria tsy azony amin'ny teny anglisy fa ny saina mamaky an'io ary mirakitra ao an-tsaina io ary zay mampatonga ny fiainan'ny tanora amin'izao zany a sarotra be satria ny akamaroan'ireo hira tiany ireo dia ny tonony ao anatiny io a tonikira manohitra avokoa ary tsy vitany hoe manohitra fa hitarika azy ho any amin'ny toetra izay anohitra ny sitrapon'Andriamanitra ka izao zany raha milaza zany ny teny manao hoe ary ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny avy amin'inona tenin'ny Kristy dia izao zany raha vao tsy miaino na mamaky ny soratra masina ianao dia izao tsy hanana n'ilay tena finoana tianao resana dia izay no mampatonga ny hoe tsy afaka mibaiko ny sain'ny kristianina amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria teny izay tsy avy amin'ny Kristy no betsaka enony dia ny tena zava-doza amin'iny dia izao mivadika ho filana izy iny a ary lasa ataony antom-bavaka ary zay no manahirana dia miteny amin'izay izy zany zao efa mivavaka ane izay efa tena nanao antom-bavaka rehefa tena nitolomana am-bavaka io fa inona le teny teneniny inona le ambaranao antom-bavaka ary zay le hoe mifangaro ny fihetsem-po sy ny finoana dia raha miteny zany zao misy an'ity fanambarany ity dia zao ny ambaran'ity fanambarany ity ny finoana marina dia miorina amin'ireo teny fikasana ao amin'ny tenin'Andriamanitra ka izay mankantony teny ihany no afaka mitaky ny teny fikasana be voninahitra riava malala tsy miaina amin'ny finoana intsony isika fa miaina amin'ny toe-javatra izay manintona anao ary ampanapa-kevitra anao tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra fa raha tena miaina n'ilay finoana dia ilay finoana miainga avy ao amin'ny fandinianao lalina ny tenin'Andriamanitra noho izany mila fehezina izany ny zavatra enona ny zavatra jerena ianao nge mijery filme dia hoy ianao hoe ay ratsy saina fa mbola eo ihany ianao dia mazava hoe inona zany ny voarainao ao an-tsainao ao inona miverimberinao dia tsy mahagaga fa lay fihetsika sehonao rehetra dia mitarika ho amin'izany foronana izany ina ianao hoe filma tsara
gidragidrany e, fankahalalana e. Ary raha vao reny zany ianao dia lasa miteraka fankahalana, dia raha vao misy toe-javatra kely dia tonga dia hidirana ary lasa ataony ngeza be ataony vandravandra. Jesosy raha tonga teto ambony ty tany ty dia nilaza izy tsy ho avy antsony marina aho fa ny mpanota-mahay bebaka. Tsy ny tany sainy ary tsy ny tanisana dia kely akory ary izy, fa ireto fahazotoesy mpanao dalàna izay mihevitra izy fa manana ny hainy baiboly dia nivesarana le izy. Mila mitandrina zany isika, tandremo tsara. Aoka tsy hanao ny fomba nyity tontolo ity izay hifanala-baraka, fa Kristy tsy nanala-baraka ny mpanotanao vinavina, natsony andao tonga amin'ny fibebahana. Ny fivavahana izany, ny firaisana amin'ny Kristy dia zao ny voalohany indrindra, dia mitandrika ny mpanota ho tonga amin'ny fibebahana. Zay ny asan'ny fanahy masina voalohany indrindra. Amantatra hoe ay misy tsy mety. Tsika zany mampanota antsika tsy vitatsika izany. Ka raha vao avaty ivelany mpanota daholo ireo jerenao aloha. Tsisy maro ireo raha ty iray ary. Fa tsy anjara ny mpanota ny mamaha ny olona ny ota sy ny fahotana, fa Jesosy Kristy. Ka ny olona zany rehefa mivavaka izy ary tena ao an-tsainy zany ary tena mifandray amin'ny Kristy izy dia taria ny fanahy masina io andinika ny tenany fa tsy andinika ny hafa. Ary zay no mahatonga ny olona tsy manam-pinoana. Zao nge ny ambaran'i Jesosy ao amin'ny Hebreo toko 12. Hebreo toko 12. Hebreo toko 12 andininy 2. Dia zao mivolaza ny teny. Hebreo toko 12 andininy 2. Mijery an Jesosy tompony finotsika sy mpanefa azy. Raha tea ampiorina marina ny finoana izany, tsy eto amin'ity tontolo ity amitaka anao ny tontolo, fa raha mijery, raha afantoka ao amin'ny Jesosy ny fisainanao iray manontolo, ao ny tena hitanao an'ilay finoana. Izy ny tompony finoana io, tsisy atsikona kely ary. Dia izay no mampatonga ny hoe tsy mbola miseho amin'ny kristianina amin'izao aloha ilay herin'ny vavaka, satria nantom-bavaka ataony ary tsy zay, tsy miainga amin'inona, tsy miainga amin'ny teny fikasana, fa miainga amin'inona, fihetsem-po. Ary raha vao tsy voafeny fihetsem-po satria ao amin'ny fihetsem-po ny miasa Satana, dia tolom-bavaka anahirana. Ary gaga izy rehefa avy eo, ary tena tsy mety mivaly mihitsy ilay vavaka e. Ny saotra masina dia manambara ny fihevitro tsy fihevitrareo. Ny mivavaka izany dia miaino ny feon'ny Kristy. Ka raha henonao io feon'ny Kristy, tsy hitarika ho any amin'ny fankalananao vinanao vina. Ahoana ny ahafantarako fa mpianatra anareo dia ny mba hifangatiavana. Izay rehetra niaona tamin'i Jesosy toritory fo sy nangorakoraka ary mitarika eo amin'ny tena fibebahana marina, ny vavaka marina, dia miainga amin'ny teny fikasana. Ary mbola mafisiny io ao amin'ny Romanina toko 9 ny andininy 9. Romanina toko 9 ny andininy 9 dia zao mivaka ny teny. Ary toy izany koa ny fanahy ny mamonjy ny fahalementsika, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mifona fitarainana tsy azo tononona. Izany hoe fitarainana tsy azo tononona tsy hainao ane, fa lasa misy zavatra manahirana mantsy zao. Ny atao hoe vavaka mafana dia le mitabataba be ireny, fa eto dia manambara fa mifona amin'inona ho izy, fitarainana tsy azo tononona tsy hainao ane zany, ary miasa ao anatin'ny fonao, miasa ao anatin'ny sainao. Fa Satana zany miezaka te hife ny fisainantsika mba tsy hanao n'inona, sitrapon'Andriamanitra. Koa ny mivavaka izany dia mandre ilay feo ao an-tsainao ao. Ny fototry ny olona zany dia ny ao an-tsainao ihany, inona ny eritreretinao ao. Tsisy mahafantatra an'izay fanjaranao fa ny vokatr'izay kosa nefa. Dia zao ny ambaran'i Jesosy hoe ny vono
amantarana azy. Miseho io rehefa avy eo ny zavatra eritreretinao sy saintsainao toritoronao de miseho. Ka raha ny teny marina no ao aminao de zao ny vokatr' zany a teny izany. Ndao jerentsika ny Jaona voalohany. Jaona toko voalohany. Jaona toko voalohany a de vakitsika ny andeniny fa 17. Zao vaka teny. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Ary hitanay ny voninahiny de voninahiny miendrika ho an'ny lahatokana avy tamin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Raha le teny fikasana no ao anatinao. Ary zay ny saintsainao. Ary zay no eritreretinao de iseho eo amin'ny fiainanao ny voninahitry Kristy. Ary zay ny tiany Kristy ho tanterana aminao. Raha tena miaino any Kristy ianao. Raha tena mifandray aminy ianao. Ary tena mivavaka aminy. De iseho eo amin'ny fiainanao ny voninahiny. Tonga amin'ny fotoana indray zany isika. Nandray zany teny zany ianao. Ary inona fa nanohina ny fonao ny fanahy. Ary ampiteny ianao. Ampiteny ny fanirinao. Dia azo resana amin'ny alalan'ny vavaka zany zay. Ka manasa olona anankiroa amintsika indray. Iroso ety anoloana mba hanao vavaka manokana ho amin'ny teny zay a no resana. Sika mbola tsara indrindra izay mandeha satria mazay mbola mianao ty malaim-baovao ity ary misaotra anao koa izay satria mbola nitantarinao ka afaka nandre izany teny izany. Mamela tompo ny elokay mamindrafo aminay araka ny teny teo dia tsy hainay ny teny izay zavatra tokony ambalanay fa ny fanahy masina no mahafantatra ny zavatra rehetra. Mamindrafo aminay tompo, ianao hijery ny mpanomponao tsirairay avy. Aoka nakaiky anao mandrakarivo izahay, aza vela ho tafasaraka aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaotranao izay Andriamanitra satria manana tombontsoa. Andre izany hafatra izay feno fampietreretana izany. Ko ankehitrio mangataka izay Andriamanitra mba hamelana ny eloko ampatsoanay rehetra. Andray fanapaha-kevitra tsara ka hanana fiaikana hisafidy izay zavatra jerenay indrindra izay henonay manoloana ny ty tontolo izay misy anay ity. Ampianary mandrakariva izay hifantoka eo aminao sy izay zavatra rehetra manodidina ny momba ny resaka ara-panahy. Azahoanay manao fanandramana tsara ny amin'izany. Dia ampitondro finoanay Andriamanitra ary angatanay mandrakariva ny amelanao ny eloko ampatsoanay. Angatanay sy tonoana ny vavaka ny anaran'i Jesosy. Amen. Omeo hery izay Jesosy eo. Ampiorina tanteraka ny finoanay eo aminao. Omeo hery izahay mba andresenay ny fandroritan'ity fiainan'ity tontolo ity. Ary ahafahanay maharitra ny fakapana ratsy omen'ity tontolo ity. Fa aoka ilay hery ny fanahinao dia ilay fahazavan-tsaina omen'ny fanahy masina no aneho ny voninahiny eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy mivavaka. Amen.